zuke salama zaitu, salama zuke salama zaitu. Antoko ny fiveloman'ny tantsampy-omby any amin'ny faritra atsimo ny fiompiana omby. Anisan'ny manana kalitao tsara ihany koa ny omby any amin'ny faritra iny. Tsapa sy hita fa mihena ny isa sy ny haben'ny omby amin'izao fotoana izao. Antony nametrahana ny centre d'insémination artificielle na ny ivon-toerana anaovana fampanarana enti-tanana sy ny laboratoire fitiliana ny fahasalaman'ny biby izay paikady entiny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa KZF izay ombany fiahin'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Tanjona efatra lehibe notratrarina amin'ny fametrahana ity ivon-toerana ity. Amin'ny alalan'ny centre d'insémination artificielle itsika dia afaka manatsara ny taranaka izay amin'ny alalana croisement race plus performant zany hoe race tsaratsara kokoa avy any ivelany dia afaka ampiarahana amina gasy dia tsara arak'izay ny vokatra zany hoe aingataingana kokoa ny croissance ary mahazo biby ngeza kokoa tsika amin'izay fotoana zay dia midina ny isan'ny biby dia sady matatra zany tsika ny alimentation numérique ny biby zany mitombo ny biby fa miatsara ihany koa ny kalitaon'ny vokatra zay jifaitsika. Amin'ny alalan'ity ihany koa tsika dia afaka manao conservation na race satria ataotra foana manko tsika hoe rehefa mampiditra teknôlôjia ohatran'irety na rehefa miroso amina amélioration génétique dia ho very dia omby gasy zay misy eto amintsika. Amin'ny alalan'ity centre d'insémination artificielle tsika dia afaka manao conservation ny race locale zany hoe afaka mitahiry semence na omby gasy tazomitsika ato dia reny zany no afahantsika mitazona izay race n'omby gasy zay amin'ny alalan'ny fampiarahana anazy zany hoe fanaovana insémination amina omby gasy zay hitatsika eny fa tsy amin'ny alalana monde naturel fa amin'ny alalana insémination na semence na omby gasy zay sélectionné ary hita fa performant mba afahantsika mitazona an'izay qualité-ny race zay. Ankoatra ny fanatsarana ny taranaky ny biby fiompy dia nametraka laboratoire ahafahana manao fitiliana sy manara-maso ny fahasalaman'ny biby ihany koa ny tetikasa KZF ka tsy misahirana intsony ireo teknisiana mitondra izany any amin'ny foibe Antananarivo. Afaka mamokatra azote likida ny laboratoire ahafahana mitahiry ireo dorian'ny biby amin'ny fomba manara-penitra. Notolorana moto ireo teknisiana eo anivon'ny DRAE ahafahan'izy ireo manatona ny mpiompy sy manatanteraka ny fampanarana enti-tanana ary manaparitaka ny teknika fiompiana. Ahafahantsika miahy karakara ny fiompiana ary indrindra ny fikajina ny kalitaon'ny taranak'omby. Hitatsika amin'izao fotoana dia fienany ny isan'ny omby izay harena ho an'ny malagasy. Ny omby dia fantatsika fa na ara-kulturaly dia misy heviny lehibe eo amin'ny amintsika malagasy amin'ny fianakaviana na aiza faritra misy an'io ary marihana manokana fa ho an'ny aty amin'ny faritra atsimo zany fiompiana omby zany dia tena antoko ny fahavelomana mihitsy. Solibanko ho an'ny tantsaha no ahafahana ihany koa hiahy ny fiarina amin'ny fitrandrahana ny fambolena zany koatsin'izay hoe fienan'ny isan'ny omby zay dia ny fienan'ny habeny satria tsapa fa misy any mitombo ilay atao fiteny amin'ny teny vahiny hoe consanguinité ary izay anton'izay indrindra na tonga ministera fambolena sy ny fiompiana nametraka ny paikady ao anatin'ny plan d'émergence Madagasikara no izy io ary indrindra ny PEM Sud paikady ny amin'ny hoe ahoana no hitazomantsika omby izay tsara ny habeny sady matanjaka ampy lanja no mamokatra ronono ihany koa dia karazana omby izay manana an'izay kalitao izay no hoentsika hanatsarana ny taranak'omby amin'ny alalan'ny hoe insémination artificielle.
Ny 7 oktobra 2024 no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fotodrafitrasa fotoana izay notariny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arvid Ramilson notronony ny governoran'ny faritra Anosy Rakoto Velomanantsovoary izay nanome toky fa ny faritra dia vonina hiara-iasa tanteraka amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ampandrosoana sy ampivoarana ny tontolo famokarana sy ny faritra. Marina fa anisan'ny centre d'insémination artificielle faharoa tafapetraka eto Madagasikara ity ao Faradofay ity.